tadimo tamin'ny alady mpitandrina voalohany natongavany pastera Lazara Felerina teto dia nanolotra tonikaroanao ny sekolana ady dia amin'izao fotoana alady mpitandrina farany izao dia anolotra tonikalo iray hoanao ny vomerany alkanay sy tamin'ny maraina zany izy tia misorantana feno dia feno tokoa pastera tsy hitanay izay tena ambana ety ny akabananao manoloa zao andro sarobidy zao sarobidy iaho satria volana amarana maodi miasa fanompoana telisezia zay rehetra vitanao voana fafy tamin'ny tsara loharano sy oritra ho an'ny zanaka mambory ny ainanao ny fitsapana nolalovanao ny fisedrana tao ny teny mamay ny lamotokony fanahy amin'ny maha-olombelona mety misy ny alemena nefa dia nijory ianao tamin'ny tany etretena soa nefa fa nisy zany rehetrarehetra zany na hahafahanao mijoro ary koa na mitany hoe atraiza ny finoana amin'ny asa fanompoana isaoranay eram-po lay tompo raitsy to tamin'ny asa vitanao hatramin'izay ka hatramin'izao pastera tsy mifarana andia fa mandehana matokely ny asa tsy mifetra fa aina ny fetra koa ny tompo ombatranya mandram-piala eto an-tany sotota ny spikary pastera dia manana anjara fahatselovana sy fankasitrana amin'izao no alady ny tandrina izao molay mivavaka tika tao tolo misaotra anao zay minenao ity alahady androany ity zay natokana ho an'ny mpitandrina eto amin'ny fiangonana ny mpitandrina zay mitovy ny teninao ny mpitandrina zay minenao teto amin'ity fiangonana ity ny fanahy masina mbola angatanay androtsanany fahasolana hery tanjaka fahasalamana ho an'ny tandrina eto amin'ny fiangonana ary ianatoko mbola angatanay ny iarana amin'ny fianakaviana izay nomeno azy ihany ianao iahany fianakaviana manontolo ianao no tsy nahasaraka azy ary dipisaoly mandrakizay aminy
Amin'ny anaran'ny FPM Serge Mantolo, izay zoloko tena pastor no ijoloko eto. Ny teny izay novidintsika amin'izao alahady mpitandrina izao dia izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 12:7 manao hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Ny hoe mpitondra eto dia adika amin'ny teny frantsay hoe conducteur spirituel, izay tsy iza fa ny mpitandrina. Nahatsiaro anao ny fiangonana pasteur ka nanokana izao alahady 1 Desambra izao mba hitsontsolam-bavaka anao sy ny angonanao ary indrindra hanohanana anao ara-materiela ihany koa. Nanao izao valopy izao ny fiangonana ho fanatanterahana izany. Koa indro izahay manolotra anao manontolo izay rehetra vitan'ny kristianina teto. Izay ny vitan'ny fiangonana, sakafo takatra hono ka izay ny takatra. Tsy riry mitondra vonin-tenina ka tsy nahazaka afa-tsy izay raha mivavany. Ary tantely tababata ka mifoha manolotra no mamina. Raisa-pitiavana tompoko, fa ny fo sy ny fitiavan'ny fiangonana manontolo manolorana ianao izany. Dia misaotra indrindra pasteur. Olona anankiroa tsaroko eto amin'izao fotoana izao dia Labana. Raha niteny tamin'i Jakoba izy, izao no teniny. Andriamanitra hitsinjo azy ianareo, na azy ianao, rehefa tsy nifakaitsitsika. Izay teny Labana izay apetrako aminareo. Manomboka ny 29 Desambra dia tsy mankafy intsony raha mahatsiaro aho hoe Andriamanitra hitsinjo anareo, ary Andriamanitra hitsinjo ako. Mahazo hery aho natrehan'izany, ary rehefa mahazo hery koa nareo. Tena anankiray faharoa dia ny teny Jaona, any amin'ny Apokalipsy, Jaona nanolotra ny Apokalipsy, Jaona mpianatry ny tompoka izao ny teny hoe tsy misy hifanifina ohatran'izao dia fahafantarako fa mandeha amin'ny famarinana ny zanako. Izao izay koa apetrako aminareo izao fotoana izao. Ny fifaliana rehetra ho aminahy dia ny fahatsirovako fa mandeha amin'ny famarinana ianareo. Zava-dehibe izay. Fahatelo tsy fanao no tsy misaotra ary dia misaotra. Ny ankizy raha mbola kely tenenina hoe fa misy manome zavatra ho anao dia amin'ny teny hoe misaotra tompoko. Ary dia tsy mety ny tena raha tsy misaotra. Tsy dia io zava-dehibe tompoko. Efa nyteneniko tetika fa ny averiko ilay mandeha. Ary sisiny tao tanamotena anankiray dia kakadia diva izy maraiky. Pesaka mandalo trano anankiray natao tanàna dia mijanona miondrika ary mijanona mitra vitsivitsy ary mitra sasany nadia mitra zay mandeha. Tsy mandalo rehetra nanao trano ary trano ihany no mitanilay angava iny fananaovany mila zany. Farany nanontany izy ary mifampitaniana dia hoe fa maninona ianareo misaky ny mandalo toeran'io no miondrika dia mitsipy izay vao mandeha. Dia izao nataon'olona azy io trano io ny trano pastoranay. Ary tsara aminay ny fahasaran'ny sainy aminay. Tsara aminay zavatra manjoa azy tsy fa izay rehetra ka matory izy iosa mbola mieritreritra andranona sy ranona tokantrano indray izy tsy mandeha araka ny tokony izy. Io pastoranay io mivavaka ho anay tsy mitsahatra mivavaka aminay izy. Ary izay koa dia mananapa-kevitra fa rehefa mandalo ny trano ny pastoranay io izay dia
dia miondrika mivavaka. Zavatra tsaroko fa tany misy fotoanandro raha moa efibrona ka ny pasteur Valtera ny fahasalamana nangataka taminy mba hitsaronana nefa dia tamin'ny voalohany sy teny hoe ataovanako ihany satria pasteur ny teny ataovanako ihany nananao azy Jesos. Efa miezaka koa dia natao teny izy dia nefa pasteur Valtera zany tamin'ny fahanefany. Tamin'ny volana masa 2013 dia pasteur indray aho hoe any rehefa tonga kosa pasteur mijanonako. Ary tamin'izay fotoana izay izy dia vozaka amin'ny volana joana dia mitreza pasteur mijanona. Sazy moa tamin'izay fotoana izay teny lasa miaraka teny amin'ny kolejy teny famiteninay no tamin'ny hoe tsy misy miala amin'izany volana joana zany fa volana desambra miala. Zay zany natonga ilay izy amin'ny volana desambra vao miala. Izay hoe natsiaro foana koa fiangonana anankitelo no nentika hatramin'izay fiangonana anankitelo izay tsy hitandreko koa. Fiangonana voalohany fiangonana Dijon. Fiangonana Dijon ampanendrika iny lazako fa isan'ny malovina fiangonana Dijon. Fiangonana Nancy izay no misy fotoana mitary natao ary tena nahenareny tao Nancy ary fahatelo fiangonana Jesos izay tsara fampo ary tsara manakariva ampavaka toko. Toy izay hoe za koa nahatsiaro fanarako mivavaka ho ahy ary dia zazaratry izay mitondra fifaliana. Mandeany ny fahamarinana zanako fa izay mitondra fifaliana misaotra toko. Hebreo 7:17 verikakely tsaroko mitondra anareo izay fantoro ny teny Andriamanitra taminareo. Tika aminao zay ny pasteur Jean Valtera manana anjara koa ianao atolotray veto Davy amin'izao alaty mitandrina izao. Fa manolotra tokoka. Sasa tokoa mba nisy alatin'ny fitaritra ndray amin'izany. Zava-dehibe tokoa ny fahatserovanareo amin'izao fotoana izao zany ary mahafaly manokana fiangonanareo amin'ny fitanjona eto aminareo zany. Efa lehibe pasteur lasa ary vokatran'ny fahalebiazana zany efa ao anatin'ny olona reraka izy kanefa misy fitiavana ary zay mampiavaka ny pasteur laza zay le fitiavana izay tsaroko tamin'izay mbola mpianatra na dia ingénieur statisticien izy tamin'izay fotoan'izay nanana trano ny fanjakana dia nisafidy ny miaro mipetraka taminay teny amin'ny kolejy efitra kely toy ny efitra ny mpianatra mipetrahan'izy mivady tamin'izany fotoan'izany. Dia mandeha miasa izy isana maraina mandeha makaninosy ary dia izay le mpiandry azy satria za tanaotana zany sady mbola namita fianarana teny amin'ny université zany no teny amin'ny kolejy dia miaraka aminy mandeha miakatra makany Antananarivo zany mandeha mamonjy ny fitiavana zay hoe fitiavana hatramo zay ary lehibe ny fahalebiazana izay nataony zay. Voalaza teo moa reavaka fa somary misy aloka kely zany otra amin'ny faraparana amin'izao izy kanefa za tena miteny mihitsy hoe aloka ary tsaroko mitenin'ny olokely malagasy anankiray hoe na toinona aizim-be ramona mikitoka dia tsy maintsy mbola ho tonga foana ny mazava tonga foana mitarabao maraina izy za mino fa zay aloka kely teo amin'ny fiainana teto amin'ny tafy zay aloka mandaly amin'izay fa ny fiarahanareo manompo ny fifankatiavana ny fahatserovana ny asa zay fa natao teto amin'ny ampiray mandrakarivanareo
mba voninahitra Andriamanitra iririana. Ary le tenin'ny pasteur teo tenin'ny Jaona hoe Jaona lafa tena ny folo izy tsy manana fifaliana lehibe mihoatra n'izao dia ny andrenesaka fa mandeha amin'ny famarinana ny zanako. Izany teny izany imbonako aminy ary dia iran'ilay tso amin'ny fiainana rehetra ho anareo teniny amin'ny Hebreo toko 4:14 fa Andriamanitra tsy mba tsy maro anadiny ny asa ataonareo raha manontolo olona masina ianareo sady mbola